Manjaro, Adisas. Tem no que fora, tem nada mais né, coisa para na pia. Não tem dano crista, tem dano sapacul, tem sapacul não se faz, tem que não se faz. Se de costa rushata wane pasha te prison te puk de naya te de ku havum te puk wane canta ule. Voalohany aloha ny sahanasa atao aty amin'ny akanjo fibeazana dia mikendra fivelarana feno zaza. Izany hoe ny fivelarana ara-batana sy hetsika, fivelarana ara-tsaina sy amam-pahalalana, fivelaran'ny fitenenana sy ny serasera, fivelaran'ny maha-izy azy ny zaza sy ny fahaiza-miaina. Manaraka izany fanomanana ny zaza hiatrika amin'ny fiainana ary fanomanana ny zaza hiatrika ny sekoly. Marina nefa fa ny lalao sy ny fikirakirana dia zava-dehibe ao anatin'ny sahanasa satria fandraisam-pahalalana ny zaza, azahoan'ny zaza fandraisam-pahalalana ary azahoan'ny zaza fahafinaretana no sady mampisokatra ny saina. Ndao any amin'ny akanjo daholo e! Tena misongadina tokoa ny foaza-tsain'ny ankizy rehefa tonga ao amin'ny CP1 izy. Efa mahay mifandray amin'ny hafa ary tsy mivaovao azy intsony ny fiainatsekoly fa efa vonona izy. Zany rehetrarehetra zany anefa dia tsy tonga ho azy fa mila mpanabe matianina na vita fifanana sy voara-maso ary mahazo toa anara-kevitra. Zany indrindra no ilaina ny fampifanana omeny mpizama ny mpiara-mombona ato aminy sy ny sisy koa.
ndao any amin'ny akany daholo e. Mba hanana ny zaza malagasy tsirairay fiaingana tsara eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fianarana manontolo, ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena dia manana tanjona ny ampitomboatrahany ny tany fampidirana zaza 4 taona sy 5 taona amin'ny akany fibiazana na ny préscolaire. Farafahakely ny tokony hanana akany fibiazana avokoa ny sekoly fanabeazana fototra tsirairay. Ho fanampon'izany dia kendrenena ihany koa ny hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana, izany amin'ny alalan'ny fanofanana ireo mpanabe, amin'ny fanapariahana ny fandaharam-pibiazana saza ny zaza, ary ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fenitra takina mikasika ny fandraisana tanana zaza madinika. Andao any amin'ny akany daholo e.